Mbola mitoy ihany koa moa ny fitokonan'ny mpandraharahan'ny fonja. Mandrapavita Sonia ny dekret mamaritra ny fampiakarana ny tambokaraman'izy ireo na dia efa nahazo fiara miisa 7 aza izy ireo izay tafiditra ao anatin'ny fitakiana. Io ihany koa no tapaka nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana no tanterahan'izy ireo androany ihany koa izay natrehan'ireo mpandraharahan'ny fonja miisa 520 ka ny 570 amin'izy ireo no nanaiky ny fanohizana ny fitokonana. Izay ny amin'ny vaovao fitokonan'ny mpandraharahan'ny fonja sy ny prakitra raha io anivon'ny fitsarana iny fa samy manana ny fomba eo amin'ny sehatra ny syndikaly izay hatrany no ny fisian'ny kolikoly miompana mambotry ny firenena amin'izao fotoana izao dia anery ny fitondrana sy ny fanjakana amin'ny tokony anamborana ireo vehivavy tsy maty manoto ao anatin'ny lapam-panjakana. Ireo vovona ny syndikaly raha ny fanamafisina izay nentin'izy ireo androany. Anery fitondrana ny tokony anamborana ireo vehivavy tsy maty manoto ao anatin'ny lapam-panjakana ireo vovonan'ny syndikaly raha ny fanamafisana nentin'izy ireo androany noho ny fisian'ny kolikoly miompampana mambotra ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy vehivavy izay tokony samborina mialokaloka ao iavoloha ao ary ireo vehivavy ireo zany dia mandany ny volany fanjakana tena hoe mikarombolany mihitsy ao amin'ny banque centrale tsika ao zany manovo vola be ao amin'ny trésor. Nangataka fionana amin'ny Italian'ny Bianco ireto farany anarahana ny fitoriana izay napetraka izy ireo ny zoma lasa teo. Fitoriana ireo mpitondra tafiditra ao anatin'ny kolikoly. Nangataka fionana amin'ny prefektura n'Antananarivo ihany koa ireto farany dia ny OMC sy ny EMO. Amin'ny suite adonné amin'ny plainte napetraka anay an'iny dia laza moa zareo fa farany haingana hoe izany mpanao gazety farany zay haingana zany mety andragnay reo zay zany situation misy zao zareo dia raha riva zay nataonay zany araka an'le programme omaly iny maraina zao zay ngataka fionana amin'ny OMC sy ny EMO dia zao io zay zany avy any ambohiboana metraka demande d'audience amin'ny DG Bianco pour la suite à donner amin'ny plainte zay nataonay. Nanamafy ny PR ny zon'ny mpanjifa fa tsy tokony hahantra sy hiaina ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka raha ny harem-pirenena malagasy no jerena. Araka ny ambarany dia tokony hahazo tampokarama avokoa ireo tsy hanasa marobe eto amin'ny firenena. Misy paitoekarena japonais ny teny hoe folo taona na matory ampandrina fotsiny azany gasy manamboatra zaza fotsiny anatin'ny folo taona mbola mahavelona azy lerena misy eto. Nanambara ireo vovonana syndikaly fa hiaro ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka izy ireo.